Tafatafa sy dinidiniky ny mpianaka atrandry no fianana teo amin'ny filoha Marikaravalomana sy ny mponina teny amin'ny komina Ambohidrapeto androany. Ny antsena teny mantsy ny filoha Marikaravalomana saingy amin'ny mahafiloam-pirenena teo aloha sy mahalehibe ny mpanohitra azy dia tsy afaka ny ferana ireo vahoaka nanatona azy ny taraina ny manahirana azy ireo. Maina voatra samle taxi bosi. Miasa taxi, efa tsisy taxi. Lafa isuka dilo. Enina moto. Suka tava simlamna. Simlamna ve? Oba la tingene na. La merda sta. Ene. Mahita fa sairana na ro na casa. Vai ter sairana na. Tena sairana mihitsy zay. Sairana. Tena tsisy, vola tsisy, miasa tsisy. Kofino mama meli. Vidoneta na melavo tata. Vidoneta na miakatra. Dia zao fotsiny izany zao zay. Mivatsy tsisy tosika famely tsisy ninina zero tsisy zero. Io le asa mihitsy izany zao a tokony ho asiana ho an'ny tanora. Zay zao ny etaetanay aty Atsimondrano mitosy. Tena mijery anareo fotsiny aloha. Tena mijery dia henoko zay tenenareo zay. Mana tsisy zara fitina dia tsisy. Anna hoanina ty entana la. Mitasa entana nakakandakana avoto ny firenena fa latsaka andavaka. Ianao ihany no mavita ity firenena ity. Ho iatrany ny feo manako nameno ny tsena izay no lalovany. Fa na dia iantsena aza no antondihany dia tsy voasakana ihany koa ny fanaovana selfie miaraka amin'ny dada. Ratsy aivina dia tamin'ny fitondran'ny filoha Marikaravalomana no ambony indrindra ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy ka natafakatra ny arikarena fahobe ho 7 isanjato tamin'ny taona 8 sy 2000. Izany filaminam-piainan'ny vahoaka malagasy izany no andrandrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha atao banky tokana ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Marikaravalomana teny amin'ny komina Itosy sy Ambohidrapeto dia babony ny vahoaka malagasy.